Tianony zay resy ny fitiavana ho misy vitako ny ananganaty raha iarovana ny fankatiavantsika dia hoentiko any amin'ny lanitra fafitindry mihoatra noho ny vola dia tety an'izao tontolo izao hono izay dia omena anaty izay tiako rehetra okizay ny retirety ataontsika anaraka fandarana madimasy aloha fa ny fitiavana lehibe indrindra hotsahiviko amintsika avy hatrany ary fanontaniana voalohany manana olontiana ve ianao tenkely ary an'izay olontianao izay fanontaniana faharoa efa miaraka aminao va izy sa mbola fanontaniana fahatelo inona araka ny hevitrao no mampifamaly na mampisaraka an'ireny mifankatia ireny ndao raha tsika avy hatrany ary ny retirety fitiavanao retirety fitiavantsika manana olontiana ve ianao tenkely ary an'izay olontianao izay manana kokoa dia tsy thème ohatranao izy zao papatiako za efa matoky anazy a efa tia anazy hatrany farany tsy manana olontiana fa manambady ie manana masotoa mitady vola dia za eo manohana anao foana amin'ny fiainana manana gilet zany manana olontiana fa le olontiako zany akaiky eto aminay ety any le izy fa tiako tenenina aminazy zany izy ho mambe anazy dia karakara tsara ny sakafo fa reveko be izy fa izy ny tena tiako ie manana olontiana zay thème be zany ho an'le olontiako dia tiako foana ianao tsy manana olontiana ie za efa manambady kokoa dia bisou dia mesa tsara data ie manana olontiana fa dia efa manambady tiako be dia tiako foana mandrakizay manana olontiana ka sady efa manambady tia lambana koa faty misarahana dia tiako foana mandrakizay manam-piarany fofonaka ie manana olontiana aloha zay ie manana olontiana eo amin'ny 10 na enina eo dia kokoa nareo dia mahafinaritra be nareo milay filinantsika eny tompoko kokoa nje mahafinaritra be foana dia za tia angy foana dia masotoa miasa foana bonjour ny bisou ie manam-pitiavana tompoko manana olontiana kokoa ny edy dia kokoa ny edy sy ny dadana dia faly foana miresaka aminao tsy manana zany mbola hoe manana olontiana ve roa indrindra aloha manana angamba any izy ihany zay thème mabeo anazy dia mianara tsara fa iny le fanoteneniko andreo hoe fianarana ny lova tsara indrindra ie manana zay thème mabeo anazy ihany ie ohatran'ny olon-drehetra dia manana ny olontiako ohatran'ny olona rehetra ihany manam-pitiavana dia dikan'izany manana ny olontiako teny kely ho azy ve manaiky aho hoe ohatran'ny tsisy fo tsy mamboraka fitiavana tsisy sentiment froide distante fa any anatiko any tena tiako ianao efa miaraka aminao va izy sa mbola ie efa miaraka amiko izany olontiako zany ie miaraka amiko daholo ny zareo zao ie mbola miaraka aloha na dia misy problème kely fotsiny aza zay misy andro indraindray iarahana rehefa misy fotoana malalaka dia miaraka aminazy na hoe asainy kely hoe hiary vidy zavatra dia tsy maintsy mandeha satria tia aniko ianao dia zay le fitiavana ie fa miaraka zay miaraka foana zay miaraka foana miara-mipetraka izay efa miteraka ray miaraka amiko izy amin'izao ka vady mihitsy izy eny tompoko mbola miaraka amin'izao fotoana izao fa mbola misara terana satria mbola tsy mpivady inona araka ny hevitrao no mampifamaly na mampisaraka an'ireny mifankatia ireny ny antony dia tsy fahamatorana dia eo ihany koa ny matérialiste misy zany efa resaka vola fotsiny fa tsy le fitiavana ny tena mivahaterana dia raha vao tsy ampitsyampy io ka tsy ampisedra dia fitiavana saraka ho azy ny akapobeany aloha dia eo foana ny tena olana ho an'ny mifankatia angambany
sady tsy ampisedra le fitiavana dia miarakaraka eny fotsiny dia avy eo misaraka ho azy. Izay raha. Fiainana zany mampifamaly ny mpifankatia amin'izao fotoana izao. Vola tsy fisiana tokantrano ohatr'izany. Miditra sy fitsaka fianara koa anaty. Ny ady, ny tsy fisy-bola, ny tena efa sarotra. Matetika aloha mifampicomprendre dia eo kokoa ilay tsy fandeferana dia tsy fanajana. Misy tsy fidivikevitra dia ny lafin'ny ara-piainana mety hoe tsy fanana vola na koa hoe fitiavana avao. Le amin'izao fotoana izao zany le mahatonga an'le mpifankatia misaraka, le indray tsy fankatoako ohatr'izany. Dia misy koa mifahasarotam-piaron'ny vehivavy amin'ny lehilahy, dia izay mahatonga ny fampisarana. Fa izay sisa aloha mifankatia be amin'izao. Ny antony mampisaraka amin'ny mpifankatia sy mampifamaly amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny resaka tsy fahafoizana fotoana, tsy fampitokisana sy ny antony maro samihafa. Raha ny fahitako azy aloha zany ny tsy fifandeferana ary ny olana koa moa zany le tsy fahatantesana ny asarotan'ny fiainana satria mety misy olana ara-bola, mety sairana miasa koa ny anankiray dia tsy manana fotoana tsony ho an'ilay olon-tiany, dia amin'ilay tsy fifampatokisana koa mahatonga an'izay zavatra zay. Hitako tena matetika hoe mampiady sy mampisaraka mpifankatia dia tsy fifampatokisana voalohany indrindra. Mila mifampatoky dia mila mifampiainy tsara. Dia faharoa koa asarotam-piaro diso tafahoatra dia anisan'ny mampisaraka. Fa io zany tena baziny, mila mifampiresaka tsara, mila mifampiaino fa tsy mila miaino ny vavan'ny olona avy any ivelany raha tsy hoe masonao mihitsy ny mahita. Isa mampisaraka koa ohatra hoe tojo tsy fisim-bola tampoka dia lasa mikorontana ny tokantrano, mifamaly lava fa tsy mba afaka hoe hiafo ohatra fa mifamaly. Dia anisan'ny anankiray koa ny fidiran'ny avambady amin'ny tokantrano. Iny matetika tena manakorontana satria sarotra be amin'ilay olona ny safidy entre ny hoe le vadiny sa le havany dia lasa tsy hitany zany izay atao dia lasa mikorontana be izy mivady. Mampisaraka ny mpifankatia ve? Ohatra fotsiny hoe zao zao mahita anay miteny eto izy zao dia hoe be da be ny sipaka dia izay zao dia efa mampisaraka anay rehetra. Fa anankiray konko le sipa misy tenazy be tsy miaraka raha tsy manana bandy manana fiara zany na moto izay. Raha ny hevitra zany mampifamaly sy mampisaraka ny mpifankatia amin'izao dia tsy fidivikevitra. Ny mifavan'olona miatoka ohatsy mampirafy tsy fisim-bola ao tokantrano, izay angamba hitako. Ny zavatra matetika mampisaraka raisy hoe mampifamaly dia hoe misy zavatra indraindray tsy tiany dia tsy tiany ataoko zany ilay izy dia indraindray izy mifamaly na mifamaly resa-bola na koa hoe resaka fifandisoana kely. Le fifandisoana ohatra hoe misy mesazy lasa kely taty aminao na ohatr'izany na hoe ny andalana misy zavatra tsy mifanaraka kely amin'ny sainy dia tsy manaiky izy. Indray misy izy tsy tsatsantso, tsy mamaly SMS ohatran'izay. Tsy fampitokisana dia tsisy fandeferana dia tsisy fitiavana dia resa-bola. Tsy manam-bola le olona ao an-tokantrano dia lasa misaraka automatika satria ny vavy mety mandeha mitady be izy na mitady lehilahy any. Aminahy mampisaraka eny eo mety hoe asarotam-piaro, mety hoe tsy mitovy hevitra, mety tsy mitovy koa mety tsy mitovy filimy. Mahatonga mpifankatia mifamaly na misaraka voalohany aloha tsy fifampatokisana dia misy koa ny asarotam-piaro dia eo amin'ny resaka fitantanam-bola ohatra satria lehilahy tsy mahafantatra ny fandehan'ilay vola hoe ohatra zao dia le vehivavy indray ohatra ny hoe mandandany vola dia iny dia miteraka olana dia farany misaraka. Dia fahaefatra tsy fifandeferana, tsy misy fifandeferana zany dia farany fampirafesana. Matetika mampisaraka ny mpifankatia dia izao tsy mifanaja, tsy mifampatoky
tsy mifampatoky amin'ny vola, tsy mifandefitra. Mahatonga amin'ny fahamaliana sy ny fisaraha-mpifankatia ngamba dia eo amin'ny hoe tsy fitovian-kevitra, fahasarotam-piaro sy ny sisa ohatr'izay. Kokoa ianao dia tianao foana izany na dia miady lava ary tsika na tsy mifankahita matetika. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra ozy isy santatra teo dia efa fantatritsika koa io fitiavana io rehefa tsy manjary dia makarary. Natolotry madimaso izay lohahevitra izay tamin'ity herinandro ity mba ahafahantsika rehetrarehetra mandray anjara satria ato anatsika tsirairay avy mihitsy izany fitiavana izany. Fitiavana be dia be ny azo lazaina mahakasika an'izay raha ny namaly ny lohahevitra tao anatin'ny page-ny madimaso aloha dia manana olo tiana daholo. Rehefa nisy nantaniana hoe ina ny afatra ho atolotra ho an'ny olo tianao dia misy miteny hoe tiako foana ianao e falifaly ery io asa. Ny zavatra tena hoe mampiady mifankatia aloha dia ny tsy fifankazahoan-kevitra, ny tsy fifampitokisana, eo ihany koa fahasarotam-piaro tsy dia hitako hoe inona moa no velara mahakasika amin'ny fitiavana fa samy manana fitiavana daholo tsika rehetrarehetra izay manaraka fandaharana tsika olombelona rehetrarehetra. Betsaka ny vetsiventsy-po ao ny rediredi-pitiavana, ao ny efa tany amin'ny volana, ao mahita amin'ny masoandro ary misy ihany koa mahita ny kintana. Fa andao tonga dia vavakitsika avy hatrany ny commentaire nalefanareo taty amin'ny madimaso ho an'ny olo tianareo. Isina Réalisateurs dia miteny hoe ie manana olo tiany za dia tiako be mihitsy ilay vadiko. Efa niaraka ka. Ny mampisaraka angamba dia ny tsy fitovian-kevitra sy ny asarotam-piaro be loatra. Mario Relisa ondrany irina indray dia miteny hoe eny manana olo tiana mbola tsy miara-mipetraka izay. Asarotam-piaro tafahoatra matetika no mampisaraka amin'ny mpifankatia. I Charmasoroti eny manana olo tiana tokoa za. Ny tenkely omeko azy indray dia tiako ianao vadiko dia misy mailay kely mitrangalela. Mazava ho azy miaraka amiko izy. Ny matetika mampifamaly na mampisaraka amin'ny mpifankatia aloha dia ny fahasarotam-piaro na ny tsy fifampitokisana. Randry andapa iaingo manana olo tiany zaka. Ny teny ho azy dia hoe tiako ianao na dia lavitray aza. Miaraka izay fa mifanalavitra fotsiny. Fahasarotam-piaro no matetika mampiady anay, resaka fitafy ihany koa. Ozy izy ery secrétaire hoe manana olo tiany za. Ny vadiko dia indrina hery ny aina. Ny tenkely ho azy dia ataovy tsara ny lokan'io chérie. Vadiko dia miaraka amiko hoe mazava be. Tsy fifandeferana. Io rehefa misy ny fifandeferana dia mandeha ho azy. Miankina amin'ny fitaizana koa io fa raha ny olona iray no kizitina sy tsy tohinana dia misaraka ho azy. Eo koa ny tsy fisim-bola mahita mena amin'ny ravoravo avy any ivelany. Misy anefa tokantrano mahantra fa anjakan'ny fitiavana vao mahita ireo zanaka sy ny sombony ainao an-trano. Ny tenkely ho an'ny mpifankatia, ny mifankatiava toy ny tiavan'i Jesosy antsika. Fitiavana malemy fanahy, be fandeferana, maharitra ny fisedrana rehetra na mafy na sarotra. Misaotra amin'ny madimaso fa afaka naneho hevitra. Iftirandrena solo indray dia miteny hoe tena manana olo tiana tokoa aloha za e. Ny teny mamy ataoko azy dia tiako foana ianao na dia miady lavy azy sika. Efa miaraka amiko mihitsy ilay olo tiako, ny fahasarotam-piaro angamba. I rary manana lova dia miteny hoe manana olo tiany za. Ny tenkely ho azy dia tiako be lesela. Tsy miaraka izay fa amin'ity azy mangina. Ny mampisaraka matetika dia ny asarotam-piaro trop. I Jessica Rasata kosa dia tsy manana olo tiana hony dia tsisy tenkely izany. Dia tsy miaraka koa. Ny fahitako azy dia ny infidelité no tena mampisaraka. I nantenena miary, ie efa manana olo tiana, tenkely, tiako ania valiko. Mbola tsy miaraka mipetraka izay fa efa tsy ho elaka. Asarotam-piaro sy ny tsy famatorana matetika no mampiady kely anay. I Miorarakoto Arivelo, manana olo tiana ary efa vady, tenkely ataoko azy dia tiako foana ianao ary vonona ny anazy anao sy tianao mandrakizay. Osoe. I Arnoro Laurence, tsy manana olo tiana fa misy olona tiako sy tia ihany nefa tsy possible ny rahanay. Mampijaly be ilay manohitra an'ilay émotion e.
Zay ary ny azonay sy entsona tolotra antsika rehetra androany. Faly be zay androany tafatafandiaraka taminareo indray ny resaka fitiavana be ohatran'izany a. Dia manome fotoana anareo amin'ny page Facebook toy ny mahazatra mivoaka indray ny thème vaovao zay ahafahantsika rehetrarehetra miresaka. Tato ato moa zao dia mba misy mandefa hafatra kely ihany koa dia zay angambany isan-kerinandro eto amin'ny Madimaso miteny ianao dia mitetsika. Bye bye.